Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Tsy hoe mifona dia samy vita. Izay indray no lohatenin'ity video manaraka ity. Indray maka ry havana dia nisy mpanompon'Andriamanitra nindrana bisikileta tamina mpanompon'Andriamanitra. Dia lasa ilay bisikileta nentin'ny tany. Dia ilay mpanompon'Andriamanitra nindramana ilay bisikileta niandry tao ohatrany aiza ary ilay bisikileta. Dia taraiky izy tamin'ny rendez-vous-any satria taraiky ilay bisikileta voaniverina. Ary annulé zany ilay rendez-vous. Dia rehefa tonga avy any ilay mpanompon'Andriamanitra nindrana bisikileta dia ozy izy hoe tena miala tsiny ary sefa hifonana fa potika ilay bisikileta ny sefa nenjera. Dia ozy izy ilay mpanompon'Andriamanitra tena voaray ny fifonany se fa dia roviana zany ty bisikileta ity no amboariny se. Dia gagabe ilay anankiray hoe ohatray fa nga mpanompon'Andriamanitra ve ianao izy dia zany ny fomba fiteninao amboarinao ahoana nga tsy efa nifona. Dia ozy ilay anankiray ny teny manao hoe ianao koa izy mpanompon'Andriamanitra dia zany ve ny toe-tsainao averinao amin'izao fotsiny zavatra simba fa tsy ho amboarinao akory. Tena marina zany ry havana. Indraindray tsika manana raha roatra ny amin'ny hoe ny fifonana dia samy vita. Za ve zao ohatra nangalarin'olona vola ataoko hoe 500 millions nalanin'ny olona taty amiko. Dia io vola nangalariny taty amiko nividianany fiara. Dia avy eo izy tonga saina any tratran'ny fanenenana izy tsara zay. Dia tonga ty amiko izy dia mibebaka dia mifona ty amiko izy. Dia mivita ny fifonana ve? Mila amidiny le fiara dia averiny aty amiko aloha izay vola farafaratsy ny azo averina fa tsy hoe mifona dia samy vita. Ary zany androany tena te taonantsika ny amin'izany fomba fisainana izany. Rehefa nanao ratsy olona ianao niza nanaovanao ratsy. Mety hoe tsy ahavita tena hanonitra 100 isan-jato ianao fa izay vitanao kosa dia ataovy. Anoneranao ny zavatra tsy nety nataonao tamin'iny olona iny. Tadio tsara rehefa nantantaran'ny Zakaiosy any amin'ny Luka 7:19. Onerako avy efa treno izy izay rehetrarehetra navatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana. Onerana rehefa mibebaka dia mila manonitra. Ary rehefa jerevanao ny testamenta taloha ny amin'ireo lalàna rehetrarehetra izay voasoratra amin'ny testamenta taloha dia izany ny tena fototra. Izay atao hoe justice. Hoe raha nisy olona nanao an'izao dia manonitra ohatran'izao izy, mamaly ohatran'izao izy. Fanonerana io tena bazy io. Fa tsy hoe mibebaka dia samy vita na hoe mifona dia samy afaka. Raha ohatra ka nisy zavatr'olona nalainao ka rehefa mibebaka ianao mila averinao ilay zavatra na efa 20 taona aza ny nangalanao azy. Na ka tambarin'olona ve ianao dia mibebaka ianao dia tsy ho averinao ve na tambarin'olona. Farafaratsiny raha ohatra ka tsisy azonao atao tsony dia raha ohatra ka tsy eo ilay olona ny zanak'iny olona iny azonao anaovana fanonerana dia ataonao izay vitanao arak'izay tarihan'ny fanamasina anao tratranao mba hahafahanao manonitra arak'izay vitanao ny tsy nety nataonao tamin'ilay olona fa tsy hoe mibebaka fotsiny dia samy vita. Fa manjary lasa hialokalofa ny mpanao ratsy ny fibebahana dia tsy mety. Tena ilaina ny fanonerana. Tena ilaina ny fanonerana. Androandro te hitarika antsika mihitsy ny andinika sy eritreritra. Voankana zao ravana nisy tranga ohatran'izao. Nisy tanora dia ilay tanora niaraka tamina tovolahy. Dia izy efa tena nieritreritra mihitsy hiazona ny fahadiovany amin'ny fanambadiana amin'ny maha-kristianina azy. Dia nefa niraviravizan'ilay tovolahy foana izy. Ny amin'ny andao farany tsy nare tsy natohatra izy dia nitereny ilay tovolahy mihitsy dia nitapena n'ilay tovolahy ny vavany dia nanaovana firaisana ranofo dia tsy vierge intsony izy zany. Dia avy eo nefa ray volana taorinan'izay izy zany hoe tsy naninona fa ty zany novadiko sy ny ohatran'izany kanjo. Ray volana taorinan'izay fantany fa manambady ilay olona ary efa niteraka. Dia sady votsitra ilay fitiavany no very koa ny fahadiovany. Dia inona no nataony nakamoany tena izy tsy zakany. Dia avy eo io tovolahy io ve dia hiteny fotsiny hoe mifona dia samy vita. Mila manonitra ry havantsika. Za tena te hiteny amintsika tena mila manonitra. Tsy haiko na vola nomenao tsy fantatro na hoe manome zavatra ianao na inona fa tsy mifona fotsiny zany dia samy vita. Tsy biblika zany. Aza fetsifetsy fa ny fiara tsy hoe kristianina ve ianao dia tokony tsy anaiky fifonana. Tena mandray ny fifonana. Fa fifonana misy fahatsiarovan-tena fa tsy fifonana miaro afetsifetsena. Ka tena mila mitandrina tsika fa manjary lasa
ataon'ny olona fialokalofana le hoe mampivavaka de hoe rehefa mifona dia samy vita fotsiny tsy ambarany soratra masina mihitsy zany fa jerevy tsara ny ambarany soratra masina fa na izaka io sara zao tantara anankiray fotsiny a dia hitantsika ny amin'ny hoe zay nalaiko tamin'ny fanambakanao izy a dia honerako avy zato eny nefa tsy amin'ny olona ihany fa na amin'Andriamanitra koa ara dia honero andeha honerana kosa zay rehetra fotoana veratra amin'izay a nanompoana n'izao tontolo izao ary za mihitsy nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny nanoranareo ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotona dia mba hatoloro toy izany koa ny tenanareo a ho mpanompo ny fahamarinana hatateraka ny fahamasinana mila honerana ry havana ny tsy nety izay natao fa aza mandrimandry fotsiny amin'ny hoe efa mibebaka dia samy vita ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.